Tsy nahafahana nambola araka ny tokony ho izy sy ny eritreretan'ny tantsaha ny tsy fampian'ny rotsakorona tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Vokany miakatra trany tany tsy fanjari-tsakafo mitarazaka amin'ny distrika 8. Isan'izany distrika ny Ampania. Miakabidy ihany koa ny vidin'ny sakafo hohanina, indrindra ny vary izay mampikaikaika ny mponina any an-toerana. Ny katsaka dia tsisy fa tsisy ranonorana. Dia ny kapoaka ny tsako rehefa ny avy amin'ny bakavaratra 2,000 kapoaka raiky, 500 amin'ny fotoana tamin'ny herinandro ambony zay. Ny lojy 1,000, 200, 500. Ny farany ambony zao. Ny any amorontsiraka atsimo Andriaka, Andranomasina atsimo 3,000 ny Antsoroko, 3,000 ny katsaka. Ny lojy 2,000 ny farany. Ny mahogo 200, 2,000 amin'ny kilo any amorontsiraka atsimo Andriaka, Andranomasina atsimo. Izay foana. Ny vary 700 eto Ampania. Dia ny vary any amorontsiraka Andranomasina atsimo 500. Ny vidin'ny vary satria tsisy ranonorana zahay faritsy atsimo. Voatery mamaritra ny omby eo am-pelantanana araka izany ireo mponina izay manana izany entina ivelomana. Ny raketa sy ny raviny ankilany no lasa sakafo mahazatra noho ny fahasahiranana. Midy ny omby satria tsisy sakafo. Efa matimaty le zanaka. Na ny olona miteza azy tsisy hatao satria ny raketa dia fa mangorongorona dia fa vao ho amin'izao farana tamin'ny bonane vao nisy orana. Vao zay mahabetsaka ny mba mahavelombelona misy ny akata. Ampividiana sakafo nefa vidin'ilay omby sa midy ohatriny? Raha fa vidiny an'omby, sakana omby zao dia 5 alina sy 2 hetsy. Dia vidy sakafo dia tsy mahampy herinandro. Ny vositra vidiny ray tapitrisa rehefa vidy dia tsisy satria mihena efa tsy hetsy. Dia avidy zany, avidy sakafo 2 herinandro. Ny amidiana azy dia lany koa dia avidy raha mbola misy. Zay manana folo dia tsy ampy volany raiky dia lany. Na ny lamba sikisana ny zaza dia tsy hitaka. Izy zao anankiray misy 10 ny zanany, misy 8 ny zanany. Dia izay foana no natao eto Ampania. Vahaolana maharitra araka izany no andrendren'ny ireo mponina manoloany ny olana saidian'izy ireo. Indrindra mikasika ny fanamatsiana ny rano fisotro madio sy ampiasaina amin'ny famokarana ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka.